serasera indrindra raha ohatra ka mieritreritra le olona lazaina fa naraina antsokosokony enregistrena antsokosokony resaka dia navoaka tsy amin'ny sitrapolo tsy ny kely dia anjara ny tonga ny fitsarana fa tsy idiran'ny ministère ny communication manjavatra lazaiko voalohany dia tsotra misy lalàna eto amintsika dia rera io tiko manaraka lalàna tsy mahazo raisym-peo resaka ataonao amin'olona anankiray na resaka telefôna na resaka fotra raha tsy manaiky an'izany le olona nanampanoinatsika na any amin'ny code pénal any zany de milaza mazava tsara hoe tsy mahazo ravana tsy mahazo violation moa miteny azy amin'ny teny frantsay tsy mahazo hitsakitsahana ny secret-ny fandraisana na hitaratasy na antsantarobe ka na io koa hoe alaina tsokosoko amin'ny caméra zany le olona anankiray ka ny zava-misy any zao dia vohitsakitsaky izay lalàna zay biany koa moa zany raha araka ny fahitako azy an-gazety eo andro amin'ny maraina efa milaza fa efa hisy ny ankety anatin'izy ireo ao hoe tamin'ny folo ahoana nampivoaka n'izany fifandraisana izany